Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Mifona ao nefa tsy mahatsiaro mihitsy hoe voavela heloka. Izay indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ety. Ahoana no ahazoako antoka fa ilay fahotana izay nifonako na nibebahako teo iny dia voavela 100 isan-jato. Be dia be tsika ny mametraka an'izany fanontaniana izany. Ary be dia be ny olona ny hoe mifona amin'Andriamanitra izy, mibebaka any amin'ilay ratsy izay vitany. Kanefa rehefa vita izay vavaka izay nataony izay dia tsy mahatsiaro mihitsy izy hoe voavela ny helony. Tsy fantany hoe ahoana moa izany ny ahafantarany hoe voavela tokoa ilay heloka izay nataony. Ary ao anatin'izany isaky ny tadidiny kely ilay izy, na tsara olona zavatra tsy nety izay nataony dia mbola latsaka foana izy. Mbola mahatsiaro hoe manenjika ny eritreritro. Tena ratsy tsy nety ny nataoko. Dia miverina mibebaka indray ny sasany noho izay ilay hoe tsy fahatsapana ny famelan-keloka, tsy fahaizana mandray ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra izay. Ary ny tena olana ravana dia izao, raha vao manana izay olana izay tsika dia lasa tsy manana antoka ny famonjena. Satria rehefa ny olona no mbola mieritreritra hoe maloto, tsy voadio, tsy masina, dia lasa tsy manana antoka mihitsy izy hoe voavonjy. Fa rehefa ianao no mahasamy teny hoe voavela ny heloko dia afaka miteny koa ianao manao hoe azoko ny famonjena, voavonjy ahy zany satria voavela ny heloko rehetra. Ka rehefa tsy afaka miteny izay ianao dia lasa manamelo tena foana zany ianao isan'andro isan'andro. Ary ny olana koa dia izao, lasa tsy misy fiadanana mihitsy. Fa mbola manjombona lava, arahan'iny fahotana iny foana ianao zany ary tsy mijanona mihitsy zany iny fahotana iny manorotoro ny lohanao ao. Ary izay mahatonga ny mpanao salamo miteny manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Tsy hanananao izay fahasambarana izay raha ohatra ka tsy tsapanao hoe voavela ny helokao. Ary izany raha dia hitarika ansaitsika amin'reto zavatra vitsivitsy reto, satria reto no antony amin'ny ankapobeny mahatonga antsika hanana ny olana ny amin'ny famelan-keloka io. Ny antony voalohany dia ny fiheveran'ny olona fa lehibe ny fahotana izay nataony. Tena hoe jerevana milopo mihitsy ilay fahotana, tena ngeza goavana ilay izy. Dia iny tonga dia hita ngeza miharihary eo dia lasa tsy hitantsika tsony ny famondrapon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra. Ary amaha-olombelona tokoa aloha mety misy ihany ny zavatra hoe goavana, satria mety hoe mamofady, zavatra tsy fampiseho masoandro, mahamenatra, ratsy ilay zavatra nataonao. Ary na ianao aza angambany dia tezitra amin'ny tenanao hoe za ve tena havita an'iny zavatra iny. Kanefa dia izao lehibe lavitra noho io fahotana izay vitanao io ny famondrampon'Andriamanitra. Tena lehibe lavitra. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Salamo 7:220 sy ny faraka 20. Hozy izy manao hoe tahaka ny ahavon'ny lanitra ambonin'ny tany hozy izy ny haben'ny famondrampony. Tahaka ny ahavon'ny lanitra ambonin'ny tany ny haben'ny famondrampony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Eritreretinao ve ny alavitra zany hoe atsinanana sy andrefana zany, efa ambany refesinao ve zany, tsy azo refesina zany, tsisy aharefeny zany. Dikan'izay tsy azo refesina koa zany ny ahalehiben'ny famondrampon'Andriamanitra sy ny anesorana hozy izy ny fahotantsika eo anatrehantsika. Ary mila mananken'izany fotsiny ianao, mila mananken'izany ianao fa raha ohatra ka heverinao hoe ny fahotanao ny lehibe dia lasa kely zany ny famondrampon'Andriamanitra. Fozana hoe lehibe ny famondrampon'Andriamanitra dia lasa kely zany ny fahotanao ao anatin'izany. Dia izay manampy be dia be antsika ahafahantsika mino hoe voavela ny heloko. Ny antony faharoa koa dia ny fiheveran'ny olona sasany hoe miverimberina loatra ny ilay fahotana nataoko hoe miverimberina izy ka Andriamanitra ve tsy ho leo mihitsy. Vao omaly no mibebaka tamin'io zavatra io dia nataoko indray izy androany dia ohatr'izany foana efa firy taona zay, ohatran'izany foana dia leo reraka mihitsy angambany zao Andriamanitra zao. Dia za koa androany dia tia hampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Isaia 2:7 sy ny 4 manao hoe tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy ho vonony ny lahy injiro manentona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy. Mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalàny. Jereo tsara fa le hoe tsy ho reraka na ho kivy izy dia le izy ilehibe. Jesosy Kristy no ambara amin'izany, Andriamanitra no ambara amin'izany. Andriamanitra io dia tsy mba reraka. Aza refesina tahaka ny fandrefin'ny maha olombelona antsika Andriamanitra ka heverintsika manao hoe efa reraka izy zay,
efa tsy te hamela ny helokontsony ngambana izy zay amin'ny maha-olombelona tsika olombelona no misy an'ireny hoe zara indray mandeha manao tsy mety amiko ka mifona dia ekeko fa raha vao miverina fandrona fantelo efa tsy mamela ntsony dia heverintsika ho tahaka an'izany koa Andriamanitra io. Fantatrao ilay hoe volotara torotoro, zany volotara torotoro zany dia bararata zany. Bararata efa potipotika kanefa toy izy manao hoe tsy ho tapahako eo izy. La injiro manentona zany dia reny le jiro zay efa voatsoka dia mbola misy an'le kely mirehatra kely iny izy. Tsy ho vonoko izy ny la injiro manentona. Le efa misy setroka miakatra iny satria efa voavony le izy dia efa misy setroka miakatra izy fa mbola misy mirehatra kely eo. Tsy ho vonoko izy iny. Ary ambarana manao hoe tsy ho reraka na ho kivy izy, zany hoe tsy ho sasatra mihitsy izy. Ny dikan'izany misy famotram-po lehibe ao amin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny adinao fa dia izao hoe mandra-pa amoaka ny rariny ho mpandresy, mandra-pahatonga anao ho mpandresy dia aza kivy mihitsy fa miady foantsika. Mamela heloka antsika mandrakariva io Andriamanitra io ary tsy tokony salasalany amin'izany tsika. Ny ataon'ny fahatelo koa dia ny hoe ny saintsika ao dia misy feo be dehibe miteny. Tsy voatery hoe ianao sy ny fieritreretanao ihany fa na ny devoly aza dia miteny ao anatin'ny saintsika ao ihany koa. Ary ny Andriamanitra koa dia miteny ao anatin'ny saintsika ao amin'ny alalan'ny fanahiny. Dia ny devoly moa zany dia miapanga, zay no asany, mpiapanga ny rahalahy hozy ny tenin'Andriamanitra. Ary izy tsy miapanga antsika eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny tahaka nataony tamin'ny Job, fa miapanga antsika koa izy eo anatrehan'ny tenantsika. Zany hoe aratsiny ianao eo anatrehan'ny tenanao. Ianao anety izao, ianao mpanompon'Andriamanitra ianao dia zany ny ataonao. Ianao ara olona tsy menatra koa, ianao zao dia aratsiny ary ndraiky ataony tadidinao foana le fahotana. Isaky ny tadidy iny dia vao maika ianao hidrikitrihany mihitsy ny amin'ny hoe ianao mihitsy nahavita zao, tsy menatra ve ianao mijoro io, ianao manao an'izao io, dia be dehibe tsika ny sahirana ny amin'izany. Fa zany ro tena tehiteny ianao mihitsy ny amin'ny hoe mila mino tsika fa rehefa namela Andriamanitra dia namela izy. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsy ho tsarovako intsony ny fahadisoana ozy izy. Ka Andriamanitra zany efa tsy nahatsara intsony le fahadisoana zay nataonao. Efa nifafany teo anatrehany zany le izy. Ka raha mbola mibebaka ny amin'ny indray ianao dia dikan'izay ozy Andriamanitra fa inona ry zavatra resahana zao fa tsy tadidiko intsony zany, efa zavatra efa tsy fantatro intsony zany. Ianao no manameloka ny tenanao, ianao no miaino loatra ny feon'ny Satana izay manameloka antsika, fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsara io. Ary any amin'ny Romana 5:1 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ny amin'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa nanaiky ianao ny rany Jesosy Kristy nalatsany teo ambony azy fijaliana hoe hanadio anao amin'iny fahotana izay vitanao iny, ampy ny rany Kristy mahadio antsika rehetrarehetra, ny olona rehetra toy tontolo izao mahadio antsika ny rany Kristy. Rehefa mino an'izay ianao dia tsisy fanamelohana azo atao aminao intsony. Mety mbola izy foana ho tadidinao le izy kanefa diozanao hoe zany rehetrarehetra efa nibebahako, efa navelany Jesosy teo ambony azy fijaliana daholo zany. Tsy tokony hibebahana fandrony fantelon'izany intsony fa manjary lasa vao maika atsika tsy mino ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika. Ary rehefa tsy mino ianao dia tsy raisinao zany le izy amin'izay fotoan'izay, nefa dia efa tena nomenanao mihitsy le famelan-keloka. Ary ny zavatra faefatra dia ny hoe indraindray koa tsika miandry fahatsapana isan-karazany. Be dehibe ny olona ny miaritreritra hoe rehefa mibebaka izy dia misy an'le hoe mitomany be, mifokofoko be, latsaka mihitsy ny ranomaso, ny tsemboka mihitsy izy, misy ohatran'ny hafanana miakatra mihitsy anatin'ny vatany any. Dia rehefa misy an'izay izy dia ohatran'ny tena mahatsiaro mihitsy hoe tena zany ka tena fibebahana, tena voavela ny heloko fa tena latsaka teto daholo mihitsy ny ranomasoko sy ny toratsemboka teto mihitsy. Tsy izany ry havana, tsy azontsika faritana amin'izany mihitsy ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika, fa io na tsisy an'izany ara. Jereo tsara ilay jolahy teo ambony azy fijaliana, teny raim-bava fotsiny nataony teo anatrehan'Andriamanitra dia voavela ny helony nandray ny famonjena izy. Ary tahaka an'izany tsika tsy mila fihetsepo sy ny zavatra samy hafa ohatran'izany fa mino fotsiny ianao, finoana fotsiny ny hamonjena antsika fa itsika ozy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mandeha amin'ny fahitana na amin'ny fahatsapana fa mandeha amin'ny finoana. Ny dikan'izay dia izao hoe rehefa ny fona ny bebaka dia averiko ihany ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:7. Raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, zany hoe tena mahatoky Andriamanitra, marina Andriamanitra ka manadio antsika, manafaka antsika, manala antsika amin'ny tsi-fahamarinana rehetra izy, rehetra. Zany hoe tena vitan'Andriamanitra ny mamela ny helontsika, manadio antsika amin'ny tsi-fahamarinana rehetra rehefa miaiky
ny fahotantsika isika ary tena marina zany teny zany mahatoky zany teny zany ka azonao tena raisina lizy ny dikan'izany raha fitiniko teny hoe ny tena olana lehibe indrindra dia ny tsy finoana ny fisalasalantsika manoloana ny tenin'Andriamanitra fa raha tena raisinao ny tenin'Andriamanitra ka tena inonao hoe zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsisy fanameloana ho azy eo Kristy Jesosy ary mbola mafisiko ihany kosa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 1:12 dia miteny izy manao hoe na dia mena tahaka ny jaky azy azo ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mankatrakatraka tahaka ny sily azy dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia 1:15 avy ary fandahatra isika ho Jehova zany hoe avy ary alaharo daholo ny fahotana vitanao fa zao fotsiny ambarako mozy Andriamanitra na mena tahaka ny jaky azy dia ho ataoko fotsy tahaka ny ora-panala zany hoe na dia mena tanareo reny mena jaky reny le lamba mena miosandraha reny reny atao hoe mena jaky dia hozy Andriamanitra hoe ho vitako fotsy tahaka ny ora-panala ny ora-panala dia aza ianao rehefa nahita an'ireny neige reny fa dia tena hoe fotsy tsy azonao jerevana amin'ny masonao koa fa tsy maintsy manao solomaso ianao fa tena fotsy zany la neige zany ka dia ho vitan'Andriamanitra ho fotsy tahaka an'izany vitan'Andriamanitra le izy hain'Andriamanitra le izy mila mino an'izany fotsiny tsika ary io tsy mila hoe pastera mihitsy ny tena mametraka ny tanan'ny pastera to amiko vao tena tsapako hoe voavela ny heloko hitady ny pastera ho azy isan'andro ianao fa ianao mila manaiky androany ny amin'izay fahotana vitanao hatramin'izay na firy na lehibe tahaka ny inona na ahoana toy izy ianao hoe androany voavela ny heloko androany ho raisiko androany ny famelan-kelo ibebaka dia zay vita ny fifonana izay ataonao dia vonona ianao tsy hanao an'iny zavatra iny intsony dia tady dio fa eo ny eo dia tonga dia raisinao ny famelan-keloko aza misalasala na ray segondra ary fa tena mahatoky sy marina zany ary zao vanim-potoana ianantsika zao dia mbola vanim-potoana ny famelan-keloka vanim-potoana ny famindrampon'Andriamanitra vanim-potoana ny fahasoavana zao mbola mitady ianao Andriamanitra mbola tianao Jesosy Kristy ary raha mbola mitady sy mifona ao anatrehananao na firy fahotana vitanao mbola mamendra fo amintsika mandrakariva izy ary zany ny tena fifalitsika fa raha tsy zany dia tena sahirantsika tsy mba mitovy amintsika ary avana io Andriamanitra io fa tena Andriamanitra tsara io Andriamanitra fitiavana io ary tsy mitahiry fahatezerana amintsika zany ka dia aza kivy na aza ketraka mihitsy mifona amin'Andriamanitra fa tena mamindra fo izy ary raiso amin'ny finoana fotsiny hoe mino voavela ny heloko zay azoko ny famonjena dia vita raha mbola tsaronao izy aty aoriana mampimelomeloka anao amin'iny zavatra iny foana Satana dia tena maintsy hoe anivoako anao ry Satana efa voavela heloka daholo zany tsy mibebaka ny amin'izany tsona fa efa vita ny amin'izany rehetrarehetra zany dia zay raha mino an'izay ianao dia tena sambatra ianao satria averiko ihany hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'ny Jehovah heloka ary tsy misy vitaka ny fanahiny ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen.